sehatra arabaratra kosa dia natomboka androany andehan'ny faharoa amin'ilay hetsika de stock et solde ao amin'ny galerie Pacom eny Andranomena eny amin'ny tindray mitoraka ity moa dia ireo ankizy no azo tombontsoa ao anatin'izany. Rotsirakotondray sy Mamra Samuel. Nosantarina androany ny hetsika solde de stock etsy amin'ny galerie Pacom Andranomena andian'ny faharoa amin'ny hetsika ity hototosaina mandritry ny 2 andro faran'ny herinandro ity. Miavaka ny tamin'ity andian'ny faharoa ity satria azo vahana bebe kokoa ny ankizy izay ho tonga eny an-toerana indrindra mandritry ny hetsika chasse aux cookies et friandises izay ho hita ao amin'ny toerana maintso na ny espace vert izay nikarakarain'ny Oasis Madagascar. Solde de stock deuxième édition 2013 dia ny animation voalohany indrindra zany misy ny chasse aux cookies et friandises ato amin'ny espace vert dia misy koa ny chasse au réduc dia ho an'ny bebe fale aux cookies sy friandises ho an'ny ankizy kely. Zay ny tena mampiavaka anazy dia ny animation ohatran'ny hoe trampoline sy ny zay efa mazatra. Hita tsy daholo ny vokatra rehetrarehetra raha resaka habillement sy mode aloha dia voky tanteraka izay tonga aty. Eto koa ny resaka stand ho an'ny ankizy, eo koa ny resaka sakafo misy ny rehetrarehetra ty nefa ny solde zany moins 30%, moins 40%, moins 15%, akoatran'izay cadeau be da be ihany koa. Ny animation araka efa nyteneniko teo be da be ohatra ny pas cher zao amin'ity manao isaky 1 heure atyzay manao fisariana manao tombola. Raha tamin'ny andiany voalohany dia irony antsoina hoe showroom irony nanaovana ny solde de stock dia niova tanteraka izany tamin'ity andiany faharoa ity satria natao eny ivelany ary malalaka ny toerana nametrahan'ireo rehetra ny vokatra ao aminy. Ny akanjo sy ny kojakoja isan-karazany moa ny tena nibahana ny tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy hijanona hatreo ihany anefa ny hetsika izay karakarain'ny galerie Pacom fa mbola azo anjara ny renim-pianakaviana amin'ny volana Mai. Ny hetsika manaraka zany ny tout pour maman amin'ny 18 sy 25 mai. Izany hoe hita amin'izany ny zavatra rehetrarehetra afaka atolotra ho an'ny reny.